Ilaina ny fisian'ny antoko politika matanjaka sy tsy mivadibadika eo amin'ny firenena iray mba hisinihy fivoarana ara-toe-karena. Isan'ny nasongadin'Andriamatoa James Robinson, ilay anglisy manam-pahaizana manokana mikasika ny fampandrosoana ara-toe-karena sady politology ihany koa. Izany raha nanao famelabelan-kevitra teny amin'ny departemanta toe-karena sy fampandrosoana ao anivon'ny Université Saint-Méné Manakambahiny ny tenany. Ireto avy araky ny fijeriny ny fanamariana izany atao hoe antoko matanjaka. Izany hoe manana vinana foto-kevitra iombonana amin'ny vahoaka sy ny firenena. Voafaritra mazava. Manatanteraka izany vinana foto-kevitra iombonana izany rehefa voafidim-bahoaka mba ho tamberina didy amin'ireo mpividy. Manarafitra mazava tsara ny mpikambana ao aminy. Dia mifampizara sy mifampifehy mba tsy hisian'ny fivadibadiana palitao. Mitaiza sy manabe ireo vahoaka eo amin'ny firenena ihany koa nefa. Taratra tamin'ireo fanontaniana napetraka faliana tamin'ny famelabelan-kevitra nataony ireo mpianatry ny Université ASEM izay marakitra ny departemanta rehetra. Nanome lanja izany famelabelan-kevitra izany ihany koa ireo mpampianatra sy manam-pahaizana manokana amin'ny lafiny ara-toe-karena sy ny fampandrosoana eto Madagasikara izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana CREM tamin'ny fanatrehana sy ny fandraisan'izy ireo anjara.